Singambolo. Nosoratany Souza Marie Hollande. Ovelominy Onsy Vansoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala nandray feosina anaty tosa. Andro voalohany. Odray fa oay se Jimmy. Oay papa malaitra koa ianao fa inona zany ty mahavalinanao io ty ka? Mahasosotra mihitsy ary papa. Ny inona ka? Ary nitodiay ty amiko mihitsy aloha sy efa tsy mazava sao ka reo namana ary papa. Maninona e? Ty tena dolo ka ry zareo fietsara-melatsy fotsiny ny rahany amiko. Fa ono ahoana no mahatonga an'izay niteny an'izany ary ka? Ka mba misy zavatra engaviko azy ireo de milaza fa tsy afaka dolo ry zareo e. Inona kosa nefa le angaviany sy azy ireo kosa aloha e? Ka inona moa fa tsy hoe mba hiara-hianatra amin'ny côté an-trano? Tsy zany mantsy fa misy devoir tena sarotra be zay ataonay de laza mihitsy raha misefa zay tsy mahavita an'io devoir io na tsy mahatavoaka azy de voasazy. Zao Jimmy miteny momba amin'ny fianarana sy zay sy fa hoararotoka kely aloha. Nahoana moa no lasa milatsaka be mihitsy ty notiny sy ty zao ka? Jere Jimmy inona mihitsy ny olona sy anaka? Radio Don Bosco. Papa malahelo mama. Jimmy avy aloha avy tokaiko ny zanako de zao efa tsy maninona neny reninao e. Efa tena salama izy na de tsy afaka miteny sy miala eo ambony fandriana azy azony sevy zany. Fa nahoana de lasa toy izao mamy? Ka ny aretina nanjo azy e. So fa nisy volany karakarana azy fa ratsy zany angamba de ho asa fotsiny izay nitranganaka. Raha itaona mahery ny tsapona amin'ny mama. Vola be mefa lany. Fa tena tsy mba misy hevitra mihitsy very papa mbola iresahany sy tsanganany ka milaza ny dokotera fa ny firesahany aloha mety tsy de ho ela kosa fa ny atahorana fotsiny tsy amelan'ny dokotera azy iresaka nge de rehefa miteny kely izy de reraka be de zay no tsy afahana miresaka aminy. Okizay ry papa. Eno efa tena ataoko fifaliana ho any mahita azy ato trano. Eny fa izao Jimmy mahakasika ny fianaranao aleo akana mpampianatra manokana ato trano mihitsy ianao fa sady ny BBC ity efa akaiky ka sao de efa afaka tapa-bolana. Papa de tsy namana amin'ireo ankizy ireo tsony ve ahy? Ny volako fotsiny ne zany nitiavan'izy ireo ahy. Fidio tsara zay atao namana manomboka izao Jimmy efa tsy zazakely tsony ianao fa tena faly aloha manana an'se fa efa tovolabe sady endre. Toko foana ny lazaiko anao papa fa tsy hanao zay mampalahelo anao sy mama mihitsy misaotra anaka. Efa zariry ve ny zanaka reo de mbola hanao adalana ihany ko. Tena misaotra anao anaka fa raha tsy andeha hoay se de andao araka ikarakara zaridaina aloha ary. Andao ary. Eo ve ningalakoto eto foana ringa zero ma ary ono aizy ireo tovolahinao no to ary etsy misakafo maivandretra ry zalako. Angatsy efa mila vany ny tanora kehitriny. Ary ianao angaty tsy mba nihinana ka? Orangaty sy ny iny sakafo marainy iny ihany de ataoko ampiany nga zero ma. Miandry ny ataondro avy eo. Fa tena mbola matanjaka ianao ty ngarakoto ka. Mbola mahavita ny asa rehetra ty atsako marina moa. Efa tsy toy ny talotsono ry nga zero ma. Zany ve? Hitanao reo tovolahy enina be reo tsy mamela hiasa mafy tsono ry zalako. Marina kosa miasotra. Ny vatako nefa tena zatra ny asa mafy foana fa tsy tokony hijanjaniny manao kely an'izay vitako fotsiny mba apetsehana ozaka. Tena marina ianao ny ngarakoto tena marina zany ka. Fa ianao ito koa moa ve zao tsy efa misotro ronono any miaso iresako? Mbola elaela efa manahona tokoa zao Ramatoa Cécile. Eny azo lazaina fa salama aloha izy ny ngarakoto. Ay tsara zany ary efa mahay miresaka. Radio Don Bosco. Marina aloha efa miteny izy fa tsy mbola velany mpitsabo resaka fa mahatonga farerahana ho azy any koa zany ko.
tena mahampalahelo any nahazo any Cécile. tena raha vehivavy tsara taresin'ny riharihatra amin'izay izao lasa tsy afaka na dia hitsangana fotsiny azako. nga hita ngarakoto fa eny mbola misy fanantenana ihany kosany ozy ny dokotera toy foana aloha ny fitsaboana kosa hatramin'izao nge ko tsy mbola vola be foana de tsy tanysainy tsony zany tangatia fa zay asitra anazy aloha zao ny tanjony tena marony so aloha fa lahatokany ianao ringazy roma na andovandreo aremby indray aman-drenao reo zao tena misy ilanao vola beko tsy isahirana ianao. tena mahafaly kosa aloha nefa lazaiko anao ngarakoto manahirana ihany le tokana rangatia miady rery sy mandeha rery ny tena sofa nisy an'iny lahatokany iny zay efa mba tena namako afaka iresahako sy fampisarako ny hafaliana sy ny alahelo tokantrano tena mifanohatra tsikako ya sivy mianakaby izao ohatra sivy eny fa endry sy mifanampy aminareo mivady kosa izy ireoko jereo re teny daby reto tsy mila mpanampy hafa mihitsy nareo fa andeha am'izay aloha ngarakoto efa napetrako amin'ny vadinao ny karamanareo amin'ity volan'ity zay eny ary fa dia misaotra ringazy roma nde vonjeny vadinao dia miraha fahasalamana ho azy misaotra betsaka ny ngarakoto dia mandra-peona rakaty eny dia mandra-peo indray jimia ahoana zay ry papa mahatoky an'se tsara lehilahy lehibe tokoa moa zao ka efa anakinana andraikitra goavana zany mihitsy anako zay ne ho efa mananjanaka 12 taona zao zahy Cécile analabaka indray afaka taona vitsy soa aloha fa niheritreritry ny ampanao kory tato an-trano papa fa raha tsy zany toy izao ngambany mbola tsy afaka BBC akory ka isehany hery jimi tena mahay kose fa nisy olana kely fotsiny teo noho ny reninareo tsy salamy io akehitriny ane inoko fa tena milamina kosa ny sainse zao zany mihitsy ka fa ona efa nainga ave papa zao sa mbola afaka oreray eo ngambaka fa teny fotsiny aho hoe eo se manara-maso any Cécile tsy anterana amin'ireo mpanampy reo izy androany azo seve zany zany ry papa ary ekeko mifoko manontolo tsy alo amin'ny hevitry mama mihitsy afa mba ho faly amin'izay zao mama mahazo fitaovana io dia afaka hivoaka ny trano izy zany mihitsy efa toninona ozy seny fa maizany ho any ambanivohatra zany ve efa 5 taona zay tsy nandehanany tany noho izy narariko ka na izaho koa zany efa elaela tsy nandeha tany ambanivohatsika ka hite tsy efa lehibe dolo ve zay ry papa reo zanaky ngarakotom-pikarakarany tany sy ireo fipitsika rehetra any ambanivohatra ny lahy efatra zao efa manambady zany ary efa mananja fiefatra koa ngarakoto angatsy tena sambatra izy hitangoronan-jaza ry jimia firy taona moa zanaky ngarakoto tsy efa antitra be ve zao izy iny 7 zanany ry jimia zany ve efa antitra tokoa izy fa mbola mahavita asa tsara zay mihitsy aloha le mampiavaka ny olona any ambanivohatra na antitra aza dia mbola mahavita amin'ny tanangady ihany zany kosa aloha fa zao ry jimia mieritreritra ny verina hipetraka any ambanivohatra mihitsy aho rehefa misotro ronono enoko fa ahasalama tsara ny reniseny mipetraka any tsara mihitsy zany hevitry papa zany fa firy taona moa sisa 2 taona sady efa vita tsara ny lalana any ambanivohatra ka afaka mivezivezy amin'izay tsika koa papa fa maninona ianao jimia tongo se sa maninony mamy tsy maninona izy ka to valaka be iny fahitako anao zany tena reraka fotsiny anaka tsy niasa mihitsy androany nipetraka teto foana satria tsy tiako hitan'ny reninareo amin'izao endriko supoziko zaoko ahoana moa ianao ry papany tsy ho reraka tao anatin'izay taona maro tsy nilamitsainy izay tsy mandeha andro tsy mandeha alina zaza miteny foana hoe tena matanjatsaina mihitsy ianao miezaka fotsiny anaka valaka aina nefa amin'izao nery jimie ory papa aza kivy moa mbola mila anao foana ne zasy mamy inona no vitanay mianaka tsy misy ianao papa mila anao foana ne zay dia matanjaha foana jimia zao zany zanako zany okizay aloha fa aza mangano anotrany intsony ianao hoe eto papa mijoro eto foana isedrareo mitrangitsika ka zao aloha ary
ahoana ny fianarana ho any ahoana mandeha tsara ka ary aza matahotra papa fa tsy maintsy afaka baka e ary de tsy ho ela de anana dokoterina reo sy mama tanteraza irinao anaka tena tsara zany fa ao mama aloha e sady efa isakafotsika zao de etomitiny izy eno papa ka manao hoana ringarako to iza moa ny anarany sy fa tsy tadido ny endrika aloha de fantatra fa hoe zanakinga Jérôme tsy mino fiantso ahy mbola zaza tokoa ny taty de zao vao miverina tian'ilay zamianaka ay ao koa ramato Cécile ao izy salama tsara izy fa zao vao afaka nentina tatyna de fa ela aza no azo le fitaovana ahafaha mivezivezy tena afaka mandeha rery tokoa Cécile ny filazany Jérôme efa laza lavitra ny heringarako ny fahaizan'ny olombelona boky takely zay fotsiny sy ndry mama de afaka mihetsika le sizy toerany findeko sy roa afa-tsy midina totoatra ihany no tsy mety tena hijery andramato Cécile aho zany le roa eo aloha nareo fa hoany an-tanàna reo dory zany ny zanakingarako to izy daholo reoko angatsy efa o fivelomana mianakavy mihitsy ny asa nomendrainao azy tena mahafapo amin'ny papandro ny fiasanao ringarako to tsy mila manolokafa anao izy toy ireo pelantanany araky ny tokony izy mantsy ny vidimokatra sy ny vidin'ireo biby fiompy rehetra mity aleo mandeha amin'ny tsy mifoana anaka nampianariko an'izany reo taranako rehetra reo ny karamana isam-bolana koa mitombo foana zao tokoa anaka tsy misy tombo ny fanaovan-dratsy ka mijoroa amin'ny fahamarinana foana marony zany ringarako to to tanàntsika sary riny hitananatsika ty zao avao tena mahitany akantony andro faharoa ohatsimia ohatra ny tokony mila fanavozana tanteraka ty trano ty sy ny velany manontolo fa zao endriny mahatrano gasy azy zao kosa azo ofaina ary papa fa ohatra hoe ny ao anatin'ny trano sy ndrindrina no asiana fanamboarana fotsiny eny tsy hanova ny endrika ty trano ty zany anie zay farak'izay teny misy zay tokoa no zay ngamba natao mamy efa tena faly ery iveriny hipetraka tiako so fa etaona kosa misy isy fitainao anatin'izay ny fanamboarana rehetra averina ho trano kanto sy tsara toy ny atrano zay ty lovatsitirjimia ohatry ny manonofo sady amako teto anakako fa manonofinina ho ny ty papa ifanentsika sikotaberany ty trano goavany ty hoe zafokeloko maro de maro ny arina maro de maro eo amin'ny firy moa zany papa tsy haiko fa maro de maro fotsiny moa ny heritreritra hoe papa andao aloha any amin'ny mama amin'izay ka ohatray mariny zany andao tokoa anaka raha izay aloha nytinao makaina veringarako to sady mahakalikaliko eto ambony azy eto ako tsara zao ka teny ilaina mihitsy kosy fa anao tsy de ampitoromasy alako otray fa tena natsiravina mpamosavy zany fa ono aringarako to hoe ahoana tena naharehanireny tokoa aly le ary efa andro maromaro hatrano mipiatrahana tito mihitsy fa inona ndikan'izany ringarako to de asa reringa Jérôme fa de aza atao mahagaganao tso ny famaron'ny mpamosavy eto amin'ity tanànatsika tiako ohatray de tsy mety miova mihitsy mitoetra ny sasany ndray izanyko filalaovana mody eny ny mampivoakalina toy ireny nigaty fa ono mbola ao foana ve dadilapymasy amin'izany de taviny seho aizy izy ao izy sy ny taranany tarana koa nge mandidy azy tena zany sady mahalaza ho mahavita zavatra ho le zalaza zany fa tsy mba nahasarika anay mianakavy no hany fa zao ringarako to te resaka aminareo mivady any nefa raha mataono moa ty zany tsy eo fa lasa ny atsena any izy ianao toko
raha riva mihitsy izy vao tafaverina ohatra sady makany amin'le raha vavy na anao tsy de salamy efa resaka inona moa ndia azy ireo ka le ho avy de lazalazaiko aminao ihany ary efa mifanaikenay mivady ihany ko moa izy ity fa ianareo mivady ny sisako zavazatsy de fahita firy moa izy ity nefa voatery zay mivadiko ka tsy maintsy amboraka aminareo azy ihany ko ary tena mangavy mihitsy ty ampiandohana raha mba azo atao ningarakoto efa inona loatra zany ry azy ireo ma zao le izy hoe ahoa hitanao zao fa efa mandroso amin'ny fahalebiazany zay mivady izy mino iny mbola akatoko ny fianarana mafy inko afaka dimy taona eo vao vita ny fianarana dokotera mahatsiaro vitsy loatra zay ringarakoto mahatahotra mihitsy aza hoe so de sanatria olany taminganako aza de miteny an'izany kosa ianao ringa azy ireo ma ka te hisoloka an'izany de meloha zay ka de tsy tao an-tsaiko ny hevitra nolazaiko tamin'ny Cécile zay tena nanaiko tokoa izy hoe ahoana moa le hevitra nytsiry ka izao hoe taminareo menakavo no nalehan'ny saiko voalohany ianareo tokoa mantsy to karazan'olona maro taranaka ka afaka manome ireo taranaka maro reo ningarakoto andao re hifanaraka sika aleo mba alay mikalavavy tokanareo iny dia alefa iaraka amin'ny jimi any arivo zay takalo no tadiavinareo tsy maninona alefa any atao inona moa izy zany zaza vao inona ambe folo taona ngeka alatokany ka ingarakoto taranaka reny tadiavinay mba hoe hiteraka ho farafahakeliny amin'ny jimi izy ko avy eo afaka manambaty mokafa ihany izy ka zay ko no miantoka sy zay ho vadiny avy eo azonao ve zany eny mahazavo amiko tsara aloha ny tianao ambara rehetra ringa azy ireo ma raha za manokana aloha de tena malahelo anareo misotranao ka ary hitako fa io favitsy hitaranako io no maneranao mafy anao azany oa teny izany tokoa ka ianao ve anaiky veloha ianao eny tsy maninona fa mahafaly ara hoe misy taranaka iraisana na izany kosa aza tsy maintsy mbola iresaka amin'izy mianaka any marina zany de misaotra indrindra ningarakoto zay ary fa andeha amonjy kely any vadiko aloha zany ko andao ary eny toko mandrosoa inareo mianaka mandrosoa de mipetrapetra orasoa mba hitondray ronono sy mofo aty de mahazo toerana tsara renareo mianaka misaotra ary maninona ny tsy miteny mihitsy tindri izy moa no fiatso andry teo saloy raha tsy nahazo azy io zay ngamba mbola ny ampofoana nisandraza zay tokoa moa izy tokoa zany no zandry indrindry fa tena tsara tare mihitsy aloha izy ty ary mba am'resa moa akiry saloma izy teo eny izy indray aloha efa tsy be te mihitsy hatram'izay asa hoe fa angamba am'le valolabe ny zoko ve de tsy mba misy iresan'ny firy sa ahoany mety marina zany ringarakoto ray misaotra rasoa de akato ny varavarana mandeha ty io zafady aza misy manelingelina anay ty mihitsy nareo aloha de nisy nanaraka anareo taty zany reo mpanampitany arivo saika eo nanaraka anay aty daholo izy rehetra hatramin'ny mpiandro tanàna fa izy ro vavy ihany no nentinay fa ny mpiandro tanàna menakavy ny angaviana ijanona fa izy reo nefa nitokisina hatramin'izay kosa ringarakoto fa tonga eto zay mianaka momby indresaka iny azy reo raha matoa moa tsy afaka nandeha eto fa mikarakara ny sakafo mpiasako eny resaka efa vita no entinay eto eny ka de lazao ariko raha toa moa tsy mifanaraka amin'ny eritreretinay de tsy ampiovana inana inony zay fa hitady lokafa kosa ndraiko efa tongotra mbiandakana matsy izy ty ngarakoto eny samy miara-manaiko tokoa zay telo mianaka efa nolazaina tamin'ny saloha moa ny antony anaovana an'izao de io izy na naiky ay ka ono moa very saloy tena manaiky tokoa ianao fa tsy miterena fotsiny ka tena manaiky tokoa ka amiko matony ekeny dada sy mama de tsy mikendry ny avo izy ireo fa de ny asoa foana tena misaotranao anaka de raikitra zany ko eny toko ka ho tantinao ve ny tsy ahitan'ireo ray aman-dreninareo mandritry ny fotoana elaela kosa ry saloy
fa tsy afaka mandeha ty an-tanàna mihitsy ve zany tsy hoe zany fa mety isy fotoana lavalava kosa ny mety tsy afahanao aty zany hoe rehefa hitaiza kely ianao na hoe be voka izany tokoa ka ona ry saloha mety aminao ve zany fa tsy mety ve raha hoe miakatra ny dada na mama azo atao re anake azo atao ka de rovina mandeha ka milaza ho avy aty Jimmy amin'ny sabotsy zao de rehefa miverina izy de miaraka aminy ianao fa izao aleo hijanona ho antsika aloha zao resaka zao zay raha matovady kokoa ny teny hoe aleo hijanona ho antsika aloha ty resaka ty zany mihitsy ka fa nareo zokony saloha aza tsy resahana aloha hatreto ay tsy resaka inona amin'izy ireo azy zany ka tena niova endrika vetivety mihitsy any papa ahoana lasa tanora very izy tena dioviny rivotra matota ty ny endrika anaketry ny forotorotona atao iarivo avy aloha isy hipetraka eto akaiketo avy aloha fa misy inona indray papa misy inona tokoa zao eny tsara resaka efa vita amin'ny lamy izy ty Jimmy fa isesisano manaiky fa inona ary zany ho lazainy papa zany fa tsy azoko zao Jimmy teo maro taranaka amin'ny fototro zao ka nahita hevitra izay sy nindrenise nanaiky koa raha koto mivady sy saloha zanany fa vonina nome taranaka mialoha antsika mialohan'ny tena hanambadiny sesy iterahan'ny seany arinany zany Jimmy tena vo maika tsy mazava amiko ny resako papa se ty koa zao Jimmy matahotra izay mivady so sanatria olona tamingana na koa tsy hay mety ho fotsiny ohatra ny zaza teraka izay ho vadiny sehany arinany ka de nitady hevitra aloha zay mba ho maro ny taranaka de isaloha zanaky ngarakoto no alefa iary hipetraka amin'ny sehany arivo mba hanome zaza ho atsika azony se ve zany roa aloha no mifanarahana avy eo afaka manambady izy mazava amin'ny CV zany ohatsay papa rehefa zay no fantatra rehefa mety tsy maninona fa firy taona moa zany izy zany ohatrany hoe voenina ambe folo taona anala BBC amin'ity le retsy dia ahoana zany ry papa Jimmy no isika de vonina ny amoy zavatra maro reo fianakavian'ireo indrindra isalohy ka aleo tsy atao atsinambiny zany tsy isika indray no andana anikeo ka zany tsy hoe mandany teninao fa mba manontany ka raha tomoka ao anaty fotoana foy de rono zaza de avela izy afaka hianatra raha mbola mazoto tsy hoe zay rery moa zanaka vaviny ngarakoto ka zay mitenenako teo hoe namoy zavatra maro rakoto noho ny fitiavany atsika sy mba ho famalina ny soa natao taminy ay ve tonga de ara-mody amiko zany izy amin'ny lady efa miandro fotsiny miaingansena izy zao zay andro fahatelo ato ny efitranonao jereo tsara fa tena madio mazava zao koa solo fa misy ianao vony roahako le mpahandro sakafo tato fa tsy mahay mahandro ianao zany ny solony ato ianao ve zany eniko tsara ka de tady dio tsara foana koa ny resaka nolazaiko teny ambony fiary reny anome taranaka fotsiny ianao fa tsy hoe sipako akory navadiko zay eny dadidiko tsara renyka de rovina moa zany no hividy akanjo amreto volany menga azy iro amreto aleo fa ho teneniko vady mimpiandro tanàna hiaraka aminao rapitso savy iverinao hoe zany hitantananao hiteto magazay tsy hoe ianao ny hitantana fa araky ny teninga azy iro ma hoe ianao nitondra etsena manomboko zao koa aza mitanisa zay tenin'ny papa sy tenin'izy fa zasy ianao zao no eto ny teniko zao no arahana mazava mazava tsara anao na be azy zany fa andolo hidina androko anao ny lakozia io ny lakozia jereo reo fitaovana rehetra reo tsara daholy hainao sa tsy hainao ny ampiasan'ireo fa tsy hoe tsara be daholy
to tsy ho haiko avy hatrany aloha ny fampiasana andreo fa mila ampianarina ko. Ka viara jero tsara ny ataoko fa tsy tia mamerimberina a. Mba ataovy miadana aizako azy tsara e. Zao ary aleo aloha tiano ataoko voalohany fa tiany moramora. Eto ty volany io ty de sokafy tsy frigidaire itsy misy paty io. Ay, fampianarana avy hatrany ty fa tadio tsara reto mila lapoaliko ndreva avy eo de jereo tsara amin'izay. Fato ela be ndry ary toksitina be ry tony fa nisinina mahasorena mihitsy le mpiasanay vaovao. Tena vendrany zany raha olona toroana fa tsy mety ainy dolo zay atoro azy. fa nitondraka izy avy any ambanivohitra reo zany ianao. Vao miteny tamin'ny papa hoe nalefako le tao dia nangalany ankizy teo tanàna avy hatrany fa firy taona Radio dia efa niasa ve? enina mifolo taona sady to mbola tsy niasa akory. Tsy ireo amin'izanyko dia mahareta zany manoro azy sady ny eo amin'ny la fitaovana ary fomba daholo. Aleoloha aretana tokoa fa rehefa mahasosotra ve tsy aterinany io fa hoana tokoa moa aly resako taminay iny. Aleo fa avidiako Merci fa zao koa Jimmy misy anniversaire. Chérie aza dia tia an'ireny lalona an'ireny foana ho an'ireny. Ndray la ka namako bengy le izy ary anatrandro zareo ny atao fa tsy aty ivelany. Fa naman'la izy zany Zito no anarany ary vao tonga eto Antananarivo izy hianatra tiako dia anniversaire ny ka nanasantsika izy. Fangaha fa tany sady ka nolazaiko azy angeny fisiny la chérie fa la hitanao izy ka hoana rekitra tsy mianatra izay raha riva fa tsy nalaza ka maninona kira mandeha moto fa maninona mihitsy elaty itsena koa ve dia kamoka sady amin'izay lazako sintona ka lasa be atao be aho tsy aty ampianarana tsy ao an-tranoko. raha izany aleo ary fa ho ampiako elahy ny amin'inona ki ny amin'ny lafiny rehetra. ny fianarany laza manahirana be an'laka hoe anampy fotoana toinona moa zany nanaovana an'izany. Hoy tany lahy eo fa andamina fotoana sady mampalahelo any olo tipo. Misaotra ke malala raha pitso tonga dia aty ampianarana fa tsy akakoa ve zany lahy. Chérie ekeo moa hoe tena fizaka be ngy iny ariko mba tsy hifandirana tsy tiako mantsy ny hifanditra amin'ny malalako. Merci chérie. Saloy ahoana firy minitra moa zay nidirako teto nefa tsy nivoaka atao an-dako zita anao raha tsy natsona. fa mila mivoaka koa ve azafady ary ka tokony voaka aiza moa no alalanao na hoe mpangalatra ny miditra ao dia tsy ho hitan-drabary eo mba vahady ve. tena mahatsiravina mihitsy ty manompoko zao vao miditra eo dia tsy maintsy mivoaka ao an-dako zy ianao. Rehefa ianao rery sa zay rehetra miditra eo tena aza mba vendrana toanao io ihany mahatezitra mihitsy. Inona zao masaka ato enompisanana ka dia natao matsatso sa natao matsiro ka tsy haiko izay fahatsapanao azy eo am-pihinanana ko. Ary soa ty fa mahatsiravina tsy miverena kely fa misy inona vehivavy tsy misy ilana azy efa ny sisanao no aniko fa ahoana ka sisako zany no anao ka ahoana no vilira ihany ny eto ambony latabatra fa hainao tsy efa ninana vehivavy mahatsiravina mihitsy ty ka ozy mamanay hoe ianao ho ny tsy maintsy misakafo aloha dia zay ambiny eo no aniko. Androany avao nanomboka tena nahandro sakafo rery dia nataoko zaniko. Tsy efa niteny anao fa hajanony daholo zay resaka tany ambanivohitra tany efa eto amin'ny vily ianao zao. Ndeha alaivo ny vilia dia miara-mihinana eto. Tena tsy mitovy toetra amin'ny rainy mihitsy Jimmy. Raha tsy mifankatoavako any dada sy mama dia tsy nijanona teto intsony
sy ny zito dia izy indray ny Jimmy. Faly mahalalanao ary za koa toraka izany. Zito tia ny cadeau anao avy aty amiko sy Jimmy ty. misaotra betsaka mandrosoa aloha mandrosoa Chérie, tsy mijanona alina ty io indray ela trano efa tsara mpiambina io. tsy maintsy mody ahy sady alahady ange rapitso hoe afaka makaina tsara. Chérie, tsy mijanona tia mihoatra ny amin'ny 7 alina fa fantatrao fa tsy dia tia mandindia. Inona koa fa tsy mbola tahotra ny papanao ihany na dia efa ny ambanivohitra aza zao reo. Ka efa fantatrao izany nefa dia mbola terenao foana nge ahy. Ka sao dia mba efa niova ianao. Tsy miova efa mahazatra hatramin'izay aky Chérie, dia tsy hifoka mihitsy koa fa tsy hoe rehefa tsy ho papa sy mama dia hifoka kely. Ekena Chérie. fanga andeha sady Jimika andeha izy Zito miala tsindry Zito. tsy olana akory zany tsy maninona fa mbola be koa nge ny fotoana irany. Zay ane ho ahy Sandra mbola hijanona ianao ka zao nge vao manomboka ny fety ry Chérie. Sandra tsy miova mihitsy ianao ty ka. Sandra ndray dia tena mpakafidi mihitsy hatramin'izay nahalalako azy. Tsy maninona fa teriko Sandra rehefa teo dia mahatoky ansehany amin'izay dia tsy tana mihitsy Chérie fasifasikanjoko izany rapitso. Zay nahazo bandibogosy mihitsy nge ianao ty zany fa mahagaga mihitsy nge tsy nahampisipasianao ty. tao le finamanana no tena efa nanjakako voavaly sy folotaona ngetsika dia efa miaraka foana tety mikareny sy tety sy tero miara-mianatra. Ary andao hiditra andian'izay fa tsy fa hoana aloha tsy sary-piary nadaly iny dia izay indray zao tsy haiko valimako. vao maika mahay mandeha be andriko haitsika daholo ny dia rehetra ka zany ela koa aza mahay mandeha be tiako be mihitsy zany. fa mbola maninona eo ianao miandry anao ka andeha matory amin'izay fa efa tonga ahy fa tsy sakafo anga ianao efa voky dia mahazo misakafo rery ve zany hatray fa nga mbola tsy ninany ka minana ary dia tandray madimy manapika ny jiro ie dia viaiza zao andeha hisakafo aloha fa tena efa nona be mihitsika tena nona ka nefa ve dia ho laniko daholo reto tsy mihitsy hihinana andreo rapitso aleo ranga hohanina zay lany ho simba fotsiny eo indray ka ho loza sady Jimmy tena tsy tia manary anina izany mihitsy. fa iny ty mbola mibongoka be ty ka marary be ny kiboko marary ahoana manaikitraikitra somby vadibadika be eo aloha jerena ay moa ianao dokotera tokoko eo ary jereo hatray to miziriziry be nandosa ny valana ka tsy nanao an'izany diana fotsiny zany fa nanomboko ovina io dia varaina teo zao manomboko zao rehefa taraiky be vao tonga ohatra hoe amin'ny 7 ariva dia efa misakafo ana ka laniko daholo koa neny ny anjara sakafo tokony ho antsika tao zay koa zany ny tena nahavoanao zao ry saoloha na dokotera azy tsy te ahitanao arary toy izao tsy ho sahirana aminao eto mantsy ny fianarako azy efa manahirana be eny aleo rehefa tsy hinan-kanina be tsony amin'ny manaraka inona moa zany fa tsy maintsy antso mivadiny gardien zany ianao rara azafady re
andro faefatra. Oay Sandra, totaitra be fa nanina ny tsy miantso e. ka niveriko fa mbola natory azy ianao io fa saika hoeza Antso vadin-drabary fa marary le mpiasa vaovao. fa naninona omby za nefa saika mpianatra azy Andraso vetivety aloha e. ay Jimmy tena ho sambatra raha tanteraka hatramin'ny fanambadiana ny anay. Radio Don Bosco. Lehilahy tsy mampirafy no tena tsotra sy matotra. Andao ary mandrosoa e. Dia roviana indray izany vao tokony ho aty hampianatra an'izany mpiasa vaovao izany. Raha mazoto amin'izany tokoa moa ianao maninona e. Fa ny tsy tiako fotsiny e. So eto papa ny tonga aty ianao nialady toy izao. Tsy maintsy miantso aho ka rehefa misy fotoana. Zay mihitsy. Andao any ambony fa vao nomboka nadiora matozety e. Andao ary. Tsy reraka ve no tiry Sandra? Tamin'iray ora nge izany naterin'ny Zito ka no reraka ve. Sarika be kosa le namanao a. Zito indray aloha dia izay mihitsy. Saloy Gaziro, manao any ianao? Manao daholo ny any an-tanàna rehetra any? salama tsara dolo anaka fa nareo aty manao anaka. Toy izany koa ka? Andray tena lasa dongadonga be Saloy a. Sady vao maika misy endrika tsara tarehy mihitsy. Ka mba nianatra nanamboatra volo tany amin'ireny coiffure ireny ah? Ay, tsara kosa zany anaka. Fa hono ahoana ny fiarahamoninao sy Jimmy ato ka? Milamina tsara ka? Ay kosa. Ohatry, fa maninona ny dinianao tsara toy izao ry Gaziro? Tsy misy inona ka. Fa reto anaka. Reny aloha misy vola ividiananao izay tianao a. Dia izao miara foana amin'ny Jimmy rehefa hiatsena sao dia very ihany a. Dia izao koa e, za moa tsy afaka hijanona ela fantatro tsara ny antony e. Mitsidika kely anareo fotsiny aty a. Dia mba roviana ho dada sy mama vao avy aty e. Efa malahelo azy ireo a zany. Raha ny asa aloha to tsy hamela azy ireo a. Fa ho teneniko ihany izy ho akaty e. Matoko ianao anaka fa ahita azy mivady miaraka aty ianao amin'ny sabotsy izao a. Zany a. Saotra betsaka ry Gaziro ma. Tonga teo papa. Ie. Dia ahoana ozy izy? Mitsidika fotsiny izy ko. Maika miverina. Faly nahita fa salama hono aty e. Dia ahoana ny lazainao taminy ka? Ny angavy azy aloha hoe mba asaina mandeha aty ho dada sy mama fa malahelo azy ireo dia tsy haiko. Ohatra ny zaza mbola inony ka hoe dada sy mama. Dia inona koa izao ny tato-bolana tany amin'ny papa tany? Tsy nanao tato-bolana izany a. Tsy ho lazaina anao tamin'izy ny telefonina anao vera hoe nisy an'izany. Ianao ary efa nilaza fa izay any ambanivohitra ao ka hoaniko. Dia ny aty koa ho aty. Tsara rehefa mahay mampiatra lesona. Dia izao koa fa adio ny mampiantso ny ray aman-dreninao mazava. Dia ahoana re izany e. Nefa ne amin'ny sabotsy izao no hoe alefa ny aty dada sy mamy. Ka ny amin'ny manaraka ny tsy atao tsony e, mazava. Mazava. Ahoana indray Sandra? Misy fianakaviandry zareo ny tonga avy any ambanivohitra e. Dia tsy afaka makany indray tsika. Dia tsy afaka mivoaka koa zany ny adala? Izay mihitsy. Tena tsy azo koa zany fa nahoana moa ianao tsy avela ho hitan'ny havany ka? Matotra loatra nge iny seriako iny ry Zito e. Ka manaiky ny heviny koa aho hoe fianarana foana aloha. Dia rehefa vita ny fianarana eo amin'izay vao ampafantarana ny fianakaviana hoe tia ny olo tiako. Ohatra mety any aloha zany fa ahoana tokoa ela aty e. Ny amin'inona aloha zany? Zaniko, mbola tsy mahazaka sipa foana ve? Aleo andeha milamina ny amin'izany e. Fantatrao ihany ange ry Sandra ny sipa amin'izao fotoana izao e. Tsy miainga raha tsy vola. Zay mihitsy sady tsy vitan'izany ihany fa
maloto fitondran-tena loatra ny sasany. Tena makivy fa ny tany mahajanga ve zany lahy dia tsy mbola nanao sipa mihitsy ka. eny nisy ihany fa tena hoe sipasipa fotsiny fa tsy le tena olo tiana matotra zany nenesdremi zao a tena tsapako fa tena matotra be mihitsy, mifankaty be zay sady manaja tena hatramin'izao izy. tena marina ve nefa vitsy angeny lehilahy ohatr' zany amin'izao fa ndrive mo efa niaraka tamin'ny lehilahy hafa talohany. fa tena tsy misy avaratra mitoetra ny Jimmy mihitsy. Ka dia aza medaladala tsony ary ianao fa efa mahazo bandy milainga zany. Fantatrao ihany za hatramin'izay ka nahoana moa no efa sendra n'izay tsara indray vao edaladala. Asako sady izy iny angery sy to tena be vola be, mahazo zay rehetra ilaiko sy de daviko mihitsy toa ohatrany hoe lahatokany nedala iny. Sady mpanan-karem-bery zareo manana orinasa ray ety arivo, manana ferme goavana be koa any ambanivohitra, dia manana trano efa ho valo ondry zareo, fanondroany eto arivo. Tena nahazo aloha ianao ka dia milamina tsara fa ndao zany tsika efa tsaraikitra ihany no any amin'ny Jimiko. Ndao ary sady mahita le Radio Don Bosco. Allo, fa ahoana indray? Ka miantso fotsiny tsy misy olana. Tsy misy fa mbola izy ianao io Ifitako kaiky ny vavahadinareo. Avy dia midira raha fa ato amin'ny efitra fandraisam-bahiny inona zao no ataonao ato? Mbola manadio lakozia ako fa misy ilana ho tsy zao fa rehefa avy eo manao ny série. Manahoana ny malalako ary to falifaly be ringy lazany. Ka mahita amin'ny malalako ve tsy faly ary izy ito tena tsy afaka tampoka izy zany. nisy nalehan'izy sy ny mamany ary aiza le mpiasanareo izy mihitsy angeny tena antondihako aty ndray kosi fa tsy zavy. Ianao ary reny voalohany dia izy ny faharoa. Saloy saloy ahoana tompoko? Avikely ianao aty. Ay misy vahiny. Manahoana tompoko? Manahoana kia sondrahaka iny fiantsoa atsoy fotsiny amin'izay ka zao saloy izy no olo tiako, mbola tsy nampahafantariko amin'ny papa ny fisiny fa miandry fotoana ka aoka tsy petsambava amin'ny papa ianao raha tonga aty izy ka hoe misy vehivavy etiny Jimmy ato. Elahy kosa dia masika fiteny be loatra zao akery saloy raha tonga eto papany Jimmy dia aza miteny aminy hoe nitondra niditra teto Jimmy zany rehefa zavatra tsy azo tenenina zany dia tsy ho resahako fa aza matahotra nareo roa ka inona no arosanareo? Ronono sa ranom-boankazo? Ronono mafana entina sa inona ny ataovy an'izay ronono daholo aky saloy ay vetivety fotsiny ary ory Jimmy ninny ary to tonga mampite hanongotsongo be ho ary mpiasanareo fa nga dia tena tendakanina be mihitsy izy aloha dia zay mahalany varaka apoka sy tapany sy akoray anginy. Marina ve? Tadidinao le tamin'ny ladina tongavanao teto dia hoe narary izy. Ny letra an'izany dia narary Ty filazanao azy kosa aza mena tsiny rehefa tendan zaza mitombony azy ary sady tsara tarehibery izy no tena madio aoka izany Enao nga ahoany laha ny vidianany akanjo nge ny karamany. Reto ary dia mahazo toa za ngamba mbola hanao lakozia fa dia mahazo toa nareo roa. Sady mahalala fomba ty izy. Ka zanaka ambanivohitra Odio! Odie! Ay, Sandra! Za ihany akia. Inona no masaka? Ka vohikarakara loka mihitsy dia fa hainao daholo ve no mampiasa an'ireto fitaovana rehetrareto Tena mbola tsy sahy teny aloha tena haiko tsara mampiasa an'ireo Eo ary fa hanampy anao marina ve?
Tena misaotra Sandra, tena mahafinaritra be anao a. Enao koa aza mahafinaritra be anahy. Hoay, fa to safisafonao ny takolako. Andray, ka tsy tiany saloy ary ve ny ataoko an'izany? Radio Don Bosco. Ka fa ohatry nagaga fotsiny. Ary ay lava be ny volonao ry saloy. Ohatra, nivoraka koa ilay saron-dohako ko. Tsy navela mama nanapa-bolo izany mihitsy ange ahy. Sady tsy tiako koa ilay manapa-bolo ka. Hitany saloy. Satroka baky anaovana fa malama be ty saron-doha ty a. Nefa ny volonao sady matevina no malama raha teo. Aleo fa hividy satroka ba zany ako. Fa mananjandry vavy ve Sandra e? Manana ka. Roa vavy ny satroko dia 5 menada zay. Ay, za vavy tokana. 5 menada nefa izay. Dia lehilahy be daholo zany. Fa eo fa sady karakara amin'izay tsika e. Dia atoroko anao daholo izay tsy hainao rehetra. Dia misaotra ki Sandra. Faly be ara tonga ty foana ianao isan'alahady na dia hoe isan'andro azy. Iza kosa dia isan'andro e. Tsy afaka mihitsy rehefa andavanandro fa mianatra. Alahady ihany. Sy rehefa hoe tsy tokoa i Papan'i Jimmy. Inoko fa tena tsiro be ny sakafo ato fa efa olona roa no mikarakara azy a. Andana aloha ianao milalao fa rehefa masaka ny sakafo atsony. Ratsy zazakely izy ko hoe irana ilala. Ory saloy a, ary misy fandaingana roa ny takolakao. Jereo fa hita be mihitsy rehefa menao. Ka misy fandaingana roa toy ny io daholo koa nge izay zanaka dadanay satria izy koa nge misy. Zany? Ie. Fa tena manendrika be anao le izy ka. Zany. Vao maika manome hatsarana anao. Andro fahadimy. Sandra, etry fa hoaiza amin'ity andro ariry ha? Ividy ranom-boankazo etsy amin'ny épicerie etsy. Ay efa tonga ianao? Tamin'ny 5 ora teo vao tonga zaiko. Fa ahoana aloha? Ahoana ozy izy tsy gaga avy izy tsy nahita tampoka? Nanontany tokoa izy fa nolazaiko ny tsy fahafahanao tampoka. Fa tena nafinaritra lesy ny ambiance tany a. Fa ahoana aloha e? Mba tatarao moa Sandra. Dia misy an'izy avy koa. Nisy an'ny saloy e. Le mpiasan'ny zareo iny. Fa miara-ndrevy taminareo koa ve zany ny mpiasa e? To fomba ny zareo miara-misakafo amin'ny patronko. Marina ve zany Sandra? Sy mba ohatry ny anay aloha zany. Tsy ny anay koa aloha e. Radio Don Bosco. Fa nafinaritra nisy azy fa raha elahy aloha nahita an'izay sipa kely zay a. Le hoe mpiasa ve? Fa tsy tory mpiasa ireny ny fahitana azy ka. Fa sady dongadonga be zany a. Ny tsara tarehy. Mahay mihaingo ihany koa. Ka mitantara ndre dia ohatran'ny tiako hita fotsiny izany ko. Raha tsy misy miakatra tiany any ambanivohitra dia hoany sika amin'ny herinandro any. Tena andeha mihitsy ana misy saka anazy. Ohatra tsy ato moa no hividy jus. Fa saika hoe zay lahy. Hividy moa fa tena anonako. Ny sakafo tsy mbola masaka. Zany efa zany mbola voko foana. Mahasosotra. Zito mipetra tsara ka. Fa ino ty manaitra be ty e? Azafady raha nanaitra anao aho fa efa ela be amantsy nahatsikaritra anao ny tanondrika be teto dia mba te anontany aho fa hoe misy inona re? Mandehany ianao matory jereo lereo. Eny efa fantatro fa hoe amin'ny 10 alina nge zao e. Fa misy olana ve? Fa maly anga ianao sy Sandra. Nylay hafanako azy no mampiasa ny saiko eto nefa tsy te handany tenin'ny papa mihitsy a. Tsy te hampalahelo ny ray aman-dreny koa e. Dia raha fantatry Sandra tokoa moa hoe tena atom-pisiko eto dia mba ahoana re? Za nge tsy mieritreritra ny anafina marina aminy e. Saingy tsy mbola zolo no amborahako an'izany. Vehivavy misaina tsara mantsy Sandra ka
enoko fa azo tsara sy tsy amymetsy ny be fahatany amin'izao toy zavatra izao. Tena zazavavy mahafinaritra tokoa aloha izy. Na azo olo tena tsara toetra ianao ka. Tsy fa manaoko mantsy ny mandainga. Tafalatsaka amin'izany ankehitriny ka tena mikorotana mihitsy ny saiko. Jimia, aza dia mampiasa saina be ny amin'izany tsy ho fantatry sandrana oviana mihitsy ny zavatra fiantsika satria olombitsy angesika mahalala an'izao ary olona tsisy hitatitra aminy mihitsy. Raha tsy hoe ianao nga nitantara aminy hoe amin'izay fotoana mety aminao izany tsy haiko. Eny ezaka tokoa andamin'ny saina sao dia izy fiantraikana amin'ny fianarako ny fikorotana-tsaina. Fa zao ry saloha dia tena vonina ny tsy tantara ninina amin'ny Sandra ve ianao? Fa inona mahalasa saina anao ka eritreretina hoe lasa zavatra aminy ka ianao sy Sandra mantsy to vetivety kely teo dia lasa mpinamana be. Ka sao dia rehefa ela mifanara-tsaina be nareo ka tsy hatana tsy ambara telo intsony ianao. Matokisa ianao ry Jimmy fa tsy hivadika amin'ny fanarahana kosa. Matoky avy ianao? Eny atoky ianao ary mandehana amin'izay matory fa izaho mbola hianatra kely. Eny ary. Radio Don Bosco. Papa, za tokoko. Manao ahoana ny zanako? Salama tsara ka. Nareo no manao ahoana? Salama izay ka. Asa na ho farobe zao sena manao ahoanako. Fa ahoana ry papa, misy inona? Miakatra kely ity ny reniny Zany ve? Atao ohatrany ve zany mama? Ao izy ka. Ka hita mafy an'sesy salohany izy. Ndray zany hafaliako marina. Tia ody zao dia zao Ondray. Fa mifiry no mirafy se ka. Afaka adiny roa fa fiatoana kely fotsiny ene zao Ary fa nanino ny seny tsy mitondra fiara efa elaela osy saloiko. Ohatra amin'ny mahatsiaro reradreraka tatao dia naleoko mandeha taksi. Zay mihitsy ny nandehanako aty hitsena ny seioko. Tsy aleo aloha mody papa fa aleo fa andeha taksi ihany azo Eny ary. Fa hono ary Jimmy. Milamina tsara ny eo aminao sy saloha. Tena tsy misy olana mihitsy ka. Io fa zazavavy kely mahafinaritra tokoa ny izy iny. Tsy napoziko lasa miresaka be izy. Tany ambanivohitra zany ane ka zara raha miteny iny kala kely iny. Fa diso miresaka be indray izy ao Hitako ny tsy dia mahazo aina mihitsy izy eo amin'ny Cécile. Fa ahoana? Ka te resaka be amin'ny Cécile izy nefa ny reniny moa io tsy dia afa miteny firy io. Dia izy mantsy azy hoe tany saosy lazao fotsiny izay tiany lazaina aminy fa manaiky izy rehefa misy tokony ekeny. Me izy raha misy zavatra mampime azy izay lazainao fa alery izy ny teny an'izany ako. Papa, zay fa hiditra amin'izay aloha Eny ary dia rehefa aveo zany zay Fa hono ary Jimmy. Lasa izy le mpandro sakafo iny ka. Efa ely iny lasa fa tsy tamana angambe. Ka nahoany seny tsy niteny hatramin'izay dia izy zany zao no mahandro ny hanina hoaninareo ato ka. Zako. Ka tsy mahazoazo an'le misy mpanampy sa aloha dia zay no tsy nitadiavany intsony. Jereo fa mikitro ny endrika ny reniny dia saloha ve zany no manao ny raha atao trano nahandro sakafo ny tena tony fa hifandrombonana ny fandiovana ny trano. Hitan'se fa tsy manaiky an'izany ny reniny tsika raha mbola mila mpanampy ray sa tsy zany raha matoa. Eny mihitsy ho ka vita ihany eny izy ry papa sy mama hatramin'izay aza manao an'izany tsy mia tsy hanao raharaha mihitsy no nangalana ny saloha aty ary se koa tsy mahazo manao raharaha zany fa ny fianarana no ataovy. Hitako moa teo no taraina ho reraka seko. Raha ny hevitro kosa aloha dia hoe aleo ataoko ihany ny fandrahoan-tsakafo ngamba dia amin'izay mantsy mba ho tako na hoe mba tena antom-patongavako eto hitan'ny papa zany tena izay tokoa no tsy tato-tsaiko. Eny misy fahamarinany tokoa zay fa izao ny fandamina trano dia teneny ny vadin-drabary so mbola ho vita ny akoatra ny sasalamba kosa aloha zay ara no atao fa ianao saloha aza manao raharaha mavesatra zany tsony aloha fa dio mihitsy ny mibata zavatra mavesabesatra ireny dia andraso Jimmy raha misy tokony atao amin'izany mibata vilany fandrahoana laoka io ohatra
mahafisatra ihany manko izy io. Ahoana ozy ianao ry Cécile? Ie, siny ny sinoentina any amin'ny dosiko io ne. Marina tokoa zany, na ny sinoentina any amin'ny dosy aza dia iseny manatotra ny zandry Jimia. Eny ataoko zany. Ahoana ho mama? Mba mandeha mitsangatsangana ve ononareo e? Rehefa lady tsy mahaty amin'ny papa. Mampalahelo ty Jimmy ty ka. Lasa tranon-dainga. Na za koa aza mety ho tratra eto a. Matsiro ve ny laoka e? Adraizie tena matsiro tsara ka. Sahoana ry Cécile? Faly riziko. Tena matsiro be ny laoka e, misaotra kia. Ay. dia hiverina amin'ny teo aloha indray ve zany sika roa e? Tezitra ve malalako? Fa inona aloha zany taloha zany fa tsy azoko ka eto arivo indray nge izao ndray aman-dren'ny Jimmy e. Dia tsy afaka miaraka amin'ny valapatra indray izay roa. Sandra, tapabolana ihany ange zany e. Namofa manaiky foana zany chérie a. I Sandra ange io Jimmy e. Zazavavy be fandeferana no be fitiavana. Nahazo aloha sy nahazo azy. Tsy misy atakaloka anao moa chérie. Amoa Efa fantatra. Dia afaka mihodina kely ve tsika? Tsy aloha ve hatreto e. Tsy maintsy mody aloha fa raha mbola hinana pizza-na ry Zito aloha ataovy ny komandy. Tena miala tsiny aky malala. Zany Zito a, mbola ampiana pizza sa inona? Ohatra ny tsara be izy teo a. Pioray ary. Jimmy a, tsy misy tokony ilanao tsiny. Efa fataotra hatramin'ny ela tsinona ilay zavatra. Misaotra chérie. Mahazo eneria mandeha an'izany teninao zany e. Zany Ty ampiasao ny kartako e. Tsy misy vola intsony aty. dia izay lany amin'ity a. Eny, zay fa lasa. Zay ry Zito. Vazivazy zany kanjoko e. Mandra-pioana. Misaotra Jimmy a. Wow. Ninona indray misy Zito e. Karta be izao. Sady tsy nasiana famerana izy olana iny. Tena bandy milay le re, marina. Ka alefa soarany komandonao e. Zay tianao mihitsy. Sady tena mbola misokatra be nge izao ny vavoniko e. Ohatrany tsy pizza tsony no ataoko ka. Ataovy izay atao fa tandremy fotsiny ara tsy ho tafatsangana eto tsony. Kalma ianao fa Zito nge ty. Ay, fantatra. Tsaramaso ray kapoaka asiana kisoa atsasany miaraka amin'ny vary roa kapoaka aza vitany madio hatramin'ny volany a. Ka tsy tsaramaso ray kapoaka asiana kisoa angeny ato fa pizza, hamburger sy ny sisa. Aloha antsona amin'izay ny serveur e. Aty indray e, aty. Dia atsika ny lalao eto a. Fa zao Sandra. Dia mba mahazo 2 alina ariary rehefa voketotsika analana vazo ny rapitso. Hanala vazo kanina. Tsy maninona izany e. Ory saloha rehefa ao anatiny eo tsika dia fidio daholo izay tianao rehetra zany. Eny tompoko. Jimmy a, mba tarino ny lalana fa tao tsy hitany saloha e. Fa voazao anganareo no tato amin'ity grande surface ty kosa ka. Tsy dia faliana iatoko aty ry saloha. Tena mahafinaritra be mihitsy aty kay. Ary aza dia mitanandranandrany. Tsy mandro roa mihitsy ny masoko fa ry Jimmy retsy tazako retsy. Reo jereo nonge e. Ary entsenao amin'ny grande surface io zareo. Izy atao nareo miaraka aminy fa ohatrany tsy mandeha rery nge e. Ary amin'ny seza misy kodiarandry zany ny reniny. Fa nga malemy mama Jimmy ka. Mararo dia tsy afa mitsangana hatramin'izao e. Dia tsy afaka miteny koa. Mampalahelo ky izany ko. Dia indrangaha lava ranjanana iny zany le rafozan-danao. Iny izy iny. Ary ohatran'ny pozipoziny saloha io aorianan'ny Jimmy io e. Le mpiasa vavy e. Tena izy mihitsy io. Andao andefa aty angeny lalantsika e. Oe, saika tsy hitako hatramin'ny lalana aleko. Singambolo
nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Ons Vantso niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Vola itoy.
Radio Don Bosco